Afatra Ethnie, Neny Ratovelo Jacqueline. Fonanareo fa Kristia zay efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Amen. Ivavaka isika tompoko. Mbola ampifaliana tanteraka sy ampanetretena lehibe tompo malala miankofan'ny olombo vonjinao rehetra eto ambany fahasoavanao ankehitriny mba hiarahabanao, hideranao, ankalazanao ary koa anolotra ny voninahitra ambony indrindra ho anao Jesosy. Ianao lay mpanjaka anay, mpamonjy anay ary mpanafaka anay. Makasitraka indrindra Jesosy fa tsy takatry ny sainay tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Mbola nomenao tombonandro mpahavelomana indray zahay ka mbola afaka indray iombom-bavaka aminao eto ary koa andreny afatrao sy ny fampianaranao. Fantatrao loatra mantsy Jesosy fa mila torolalana avy aminao tokoa izahay mba hiatrehanay ity taona vaovao miaraka amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao ity. Ko mpatanteraka sy alavrary zany fitaombavaka masina izany Jesosy eo dia mangataka aminao zahay mba fenoany fanahinao masina Jesosy malala ny tokantrano tsirairay avy izay mandray anao ary koa ambarakofo ny fanahy masinao izahay mangetaeta andreny afatrao. Mba hanokatra ny foa mampananay ary koa mba hafanay mifantoka tsara andray izany teninao zany, hitahiry izany ary koa hafanay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay iray manontolo. Ny angatahanay aminao Jesosy malala dia ny fanahy ratsy rehetra izay mitady hanampina ny sofinay sy andrenesanay ny afatrao. Ny devoly rehetra izay mpanelingella ka tsy mampifantoka anay dia miangavy aminao Jesosy malala mba poteo le vony dory any amin'ny farimy rehetra afo omay mandrakizay. Dia mitenena ratompo fa vonin'andrianao zay olonao rehetra. Ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ho anaovanay angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ampitiavana mandrakariva no iarabanantsika afaka nankalaza ny fetin'ny Noely ary koa mbola nirina ihany koa ho antsika mianakavy tsirairay avy samy hotratry ny taona vaovao 2024 indray. Faly ihany koa manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina vaovao ity dia ny ao amin'ny Jaona 7:12. Jaona 7:12, ny andiny ny 12 ka hatramin'ny 17. Jaona 7:12, ny andiny ny 12 ka hatramin'ny 17. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary rehefa voasasany tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao taminy hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Ko raha izao tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Amen. Izany andiny soratra masina izany ndray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana androany ho vatsim-panahy amin'ity tontolon'andro androany ity. Fantatsika tsara tokoa ry havana fa Jesosy dia Andriamanitra, tompo, mpanjaka ihany koa. Kanefa dia nanetry tena ambany dia ambany tokoa nanasa ny tongotry ny mpianana. Hoy mantsy Jesosy tamin'izy ireo hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Eo amin'ny andiny 12 dia niteny Jesosy fa ny andefo izy tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho ny naniraka azy. Izany hoe tena tiany Jesosy ho fantatry ny mpianany mihitsy hoe ianareo rehetra reo anie tsy misy lehibe noho izao hoe izao tomponareo, lehibe ianareo no mitsangana mandeha manasa ny tongotrareo, ianareo kosa ve tsy tokony mba hifanasa tongotra.
raha izao no izay lazainareo fa tompo sy mpampianatra aza maneho fanetretena lehibe ao anatrehanareo toy izany. Ianareo kosa ve tsy tokony mba hifanetry tena? Tsy tokony hanetry tena eo manodidina anareo ihany koa ve nareo? Fianarana no nomeko anareo, hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo o Jesosy. Dia mety anontany tena angamba isika tsirairay avy hoe fa inona moa zany no tena dikan'ilay hoe manetry tena? Le manetry tena dia ny fiheverantsika mandrakariva fa ireo mpiara-manompo amitsika, ireo mpiara-monina amitsika dia lehibe no isika. Zany hoe mametraka foana ny tenantsika toy ny ambany eo akaikin'ny mpiara-mpanompo amitsika. Noho izany dia tsy ho hita eo amitsika mihitsy zany firereana izany, fa kosa tsy maintsy hanaja ilay olona foana isika, tsy maintsy hifidy teny avoaka aminy foana isika, ary tsy maintsy handanjalanja zay zavatra tokony atao foana isika, satria ao foana ilay saina mandray ilay olona ho ambony noho ny tenantsika. Any amin'ny Luka 7:20 ny 1:1 dia milaza ihany koa Jesosy ry havana fa hoy izy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka hoy izy. Ny antony dia satria fantatry Jesosy loatra ry havana fa ny devoly fahavalontsika dia tsy mitsahatra mitady hevitra isanandro anibana ny fiainam-panahintsika, mba tsy horenantsika mafy amin'Andriamanitra, mba tsy ary koa mba hampangatsiaka ny fiainam-panahintsika zay efa tena mirehitra tokoa teo aloha. Fa isika kosa mampanaradia an'Andriamanitra antsika dia tsy tokony hanaiky izany tedi-dratsy ny devoly izany isika, tsy maintsy ho toeritsika amin'ny herim-panahintsika rehetra tokoa izany dia amin'ny alalan'ny vavaka maharitra sy ny vavaka fifadikanana izany. Hitatsika eo amin'ny Matthieu 4:1-2 dia milaza fa Jesosy dia nifadianina nandritry ny 40 andro sy 40 alina. Ary rehefa mandinika an'izany tokoa ry havana dia tsy mety fa manontany tena foana hoe fa inona moa zany no tena nahatery an'ity Jesosy ity hanaovany fifadikana maharitra toy izany? Jesosy anefa fantatritsika tsara fa Andriamanitra velona, manana ny refim-panahy faran'izay ambony indrindra tokoa, ary izy no narian'Andriamanitra ny zavatra rehetra azy izany. Zany hoe Jesosy dia tsy manan-java mahory kanefa dia mahavita mivavaka maharitra izy ary koa mifadianina ihany koa. Ny antony dia andeha niejerentsika vetivety iverenantsika indray ilay tenin'i Jesosy eo amin'ny Jaona 3:15 vao nivakitsika teo hoy izy hoe fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Zany hoe nanao io fifadikana ela io tokoa Jesosy mba ho fianarana ho antsika ry havana, fa tiany hanao an'izany fifadikana ela izany koa isika. Tsy misy miafiny eo anatrehan'i Jesosy tokoa mantsy ry havana, zany hoe raha isika maniry fifadianana izany dia tsy maintsy misy antony foana ao mandrakariva, na maditra ny vaditsika angamba, na ny zanakitsika, na tsy mandeha koa angamba ny asantsika, na toa misy olana be hiatrehantsika eo amin'ny fiainantsika, na koa misy marary eo amin'ny ankonana, na koa toa mia mangatsika ny ara-panahintsika. Tsy maintsy misy antony foana matoa isika manao fifadikanana. Jesosy ry havana raha nanao vavaka fifadikanana ela tokoa dia satria izy mbola te hametraka fianarana ho antsika mpanaradia azy foana. Fantany tokoa mantsy fa tena mila izany mivavaka maharitra sy mifadianana izany isika noho ireo fahalementsika, noho ireo olana be dia be eo amin'ny fiainantsika. Ary tena tia mihitsy ataotsika fiainana ilay vavaka fifadikanana mba ho fiarovantsika tena ary koa hanoherantsika ny asa ratsy ny devoly mitady hanapotika ny fiainantsika. Noho izany ry havana, aleo rehetra ataotsika raraka an-tany zany fampianarana mahasoa nomeny tompontsika izany. Andeha isika hamola tena foana hizatra hivavaka maharitra tsy kelikely dia mba ezaka ihany koa hifadianina. Enina dia tsy misy antony manokana aza hanatanterantsika an'izany, satria io no vahaolana tsara sady mahomby indrindra omeny Jesosy atsika mba hanoherantsika ny fandavon'ny devoly ary koa indrindra mba hahatonga atsika ho mpandresy tahaka an'i Jesosy. Hitatsika amin'io Matthieu 4 teo io fa Jesosy ry havana na dia rainy natao hoe rainy mandrakizay aza
atao hoe ray andriny fiadanana manana ny fahefana feno tanteraka fa voavitany le vavaka fifadikanana ry havany de tonga sahadiny devoly nitady andavo azy nitady amitaka azy zany hoe tokony hitandrina tsara isika satria Jesosy aza ezahany tafiana Jesosy aza ezahany hofitaina amin'ny efipetsiny maika ave fa isika ry havana ko aza atao mahataitra intsony raha toaka tonga matetika eo amin'ny fiainantsika ny fanafiana alefa ny fahavalontsika mba handrerahana atsika anampitena ny fiainam-panahintsika ampiverin-dalana atsika ary tena hialantsika amin'Andriamanitra mihitsy aza tsaroa foana ry havana fa tsy sanatria akory hoe fahadalan'i Jesosy no nanaovany an'io fifadikanana nandritry ny 70 andro sy 70 alina io fa mba hanaovantsika toa azy ihany koa ary koa mba handresentsika tahaka azy ireo tedi-dratsiny devoly isan'andro ny tena tiany Jesosy ataontsika ry havana dia ny andolitsika tsy mijanona rehefa manao vavaka fifadikanana isika tsy hijanona tokoa raha tsy mahatsiaro hoe mongo ny lohalikitsika manombo ny nofontsika tanterakitsika amin'izay fotoana izay kanefa na izany aza dia tsy ampy zany fa tokony koa isika atsapa fanenenana feno amin'izay fotoana ny fonatsika hibaboatsika helika eo anatrehan'Andriamanitra ka dia hitenenantsika amin'izay fotoana izay hoe ampy izay re Jesosy hiverina tanteraka aminao izahay mbola hitatsika ihany koa amin'io Matthieu 4 fa Jesosy Kristy dia tsy nitsahatra mihitsy nampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hanoherany efipetsin'ny devoly kanefa koa ny devoly dia tsy andaniny dia mba nampiasa hatrany ihany koa ny tenin'Andriamanitra nentina namitana Jesosy tena mampieritreritra zany zavatra izany ry havana ary mahameratra ihany koa satria fantatsika tsara fa ny devoly ene efa nozon'Andriamanitra ho any amin'ny fariny rehetra afy mandrakizay kanefa dia mbola mahay ny tenin'Andriamanitra ihany izy ireo isika ve dia sanatreo ambakan'izany noho izany re andeha ezaka andamina ny fotoanantsika isika andeha mba atao anatin'izany programatsika izany ny fotoana makitsika ny tenin'Andriamanitra fa ny voalohany indrindra aloha dia tokony kosa isika ho resy lahatra tsara hoe ny tenin'Andriamanitra dia tena Andriamanitra mivantana mihitsy izay ny lohany voalohany tokony aresy lahatra atsika ao amin'ny Jaona toko voalohany 9 dia miteny mihitsy hoe ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra koa raha tsy manaja na tsy manome lanja ny tenin'Andriamanitra itsika ry havana dia tsarovo tsara fa Andriamanitra mihitsy ny tsoajaitsika Andriamanitra mihitsy ny tsomentsika lanja ary tsarovo koa ry havana fa i Jesosy mampiasa n'ireo tenin'Andriamanitra ireo anie ka tsy inona ny antony fa mbola te hampianatra atsika ihany Jesosy te hametraka fianarana ho atsika foana Jesosy ry havana koa isika mpanaradian'i Jesosy zany ry havana raha te handresy isika ny tedi-dratsiny devoly satana tsy maintsy manaraka amin'ny mpitiavana izany fampianarana maro rehetra izany nomeny Jesosy atsika dia ny fanetretena izany ny mivavaka maharitra izany ny manome lanja ny vavaka fifadikanana izany ary indrindra ny fanomezana lanja ny tenin'Andriamanitra izany hoe mila mamaky baiboly isan'andro ary tena hiainana izany zany rehetra izany ry havana dia tokony ataontsika amin'ny mpitiavana tokoa mba ho fanazarana ny tenantsika hivavaka maharitra ary koa hiomanantsika ara-panahy indrindra amin'ny fiaviany zanak'olona eny amin'ny rahony lanitra rehefa tonga ny farany ka hitenenan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao amen hivavaka isika mankasitraka mankatela indrindra Jesosy tomponay sy mpanjakanay amin'ny fitiavanao anay tsy takatra ny saina tokoa satria fantatray tompo fa tsy mandry andro manalina tokoa ianao mihevitra zay mahasoso mahatsara ho anay ary androany dia mbola tsy reraka ianao Jesosy nandefa izao fampianarana marobe izao indray mba hiatrehanay ny taona vaovao 2024 araka ny fampianarana izay nomena ho anay androany misaotra indrindra Jesosy satria tena te hanala anay ao anatin'ny fahazaran-drasinay tokoa ianao te hampianatra anay fiainana vaovao koa ianao
mpandresenay ireo efipetsin'ny devoly mikasaka isan'andro andavo anay ampangatsika ny sy amotika ny fiainam-pananay ary farany arangamba dia anala anay tanteraka aminao Andriamanitra mpamonjy anay tena tianao tokoa isy vokany mihitsy Jesosy le raha sonao zay nalasaka teo ambonin'ny aso fijaliana mpanafana anay hamonjena anay ary koa mpahafanay mandova ny lanitra indray androany mankasitraka indrindra Jesosy malalo amin'ny fitiavanao anay tsy mety sasatra ianao mampianatra ireny toetra tsara maro be sady mahomby anananay fanantenana fa raha tonga ny andro isehonao eny amin'ny rahony lanitra dia ho anisan'ireo ifampitantana aminao izay amonjy ny fanjakan'Andriamanitra ko miangavy aminao zay Jesosy malala raha sanatria reka mbola misy variana amrehaka izao tontolo zao hoe dia mba mamindra fo tompo aza reraka mananatra anay amin'ny alalan'ny teninao haitsy foana izay Jesosy malala ary aza vela raha tsy mitodika sy tsy miverina aminao ka ny fanahy masinao nanolo-tsaina anay mandrakariva mba hifona sy bebaka aminao izay ary anenina amin'izay ratsy rehetra vitanay araka n'izay tena sitraponao indrindra ihany koa ampio zay Jesosy ankatoanao hanajanao ary anna tanteraka ny didinao sy ny sitraponao ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amen raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hisy anantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika matoky zay miantso anareo sady izy ihany no hanefi izany amen